Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Toy izao no fanambarana navoakan'ny tovolahy anankiray hita tao anatin'ny gazety indray andro. Maniry ny anambady dia tovavy tsy manan-kilema amin'ny lafiny rehetra. Nahafaly loatra ity tovavy ny vaovao hitany tao anatin'ilay gazety novakiany ary dia tapa-kevitra izy hamaly an-tsoratra izany fanambarana izany. Nosoratany taratasy ny ampiny sary izay tsara indrindra nananany mba hambabo ilay tovolahy ka anekeny azy ho lasa vady andefomandriny. Rehefa nahita ilay sarin-drazazavavy ary ilay tovolahy dia babo tokoa. Dia nifanoratra tsy tapaka izy roa. Volana vitsivitsy taty aoriana dia raikitra fa eo amin'ny zaridaina iray tsara tarehy no nifanaovan'izy roa fotoana ho fiaonana voalohany. Ary efa samy tsindrin-dona avokoa na ny andaniny na ny ankilany fa hifankahita tsy ho ela. Dia niona tokoa ny tisy ny manina. Saingy indrisy ny zavatra nampalahelo rehefa nifanatry tavy izy roa. Hay ny molotra ilay tovavy ka sima. Voninkazo tsara tarehy sy tsara loko mantso no nanakona ny vavany sima tamin'izy naka ilay sary ka tsy tazany izany. Fa rehefa nifanatrika kosa izy ireo dia hita ny ariary ilay kilema teo amin'ny molotra ilay zazavavy. Fisarahana no niseho satria raha lehilahy na tsapa ho voafitaka, raha tovavy kosa diso fanantenana. Eny ry havana, tsy ho ela intsony dia hiaona amin'Andriamanitra isika amin'ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Ireny kilema toetra antsika izay tehirizina sy hafeniny ireny mantsy dia tsy hahafahantsika hiaona aminy mihitsy. Ny tenantsika ihany no fitahantsika rehefa miaina amin'ny fiatsaram-belatsia isika ka tao tsara ivelany nefa ny ao anaty tsy arak'izany akory. Dia n'izao dia afoizo ny toetra ratsy ary meteza mba ho tsaboiny ianao mba hanasitranana ireny fahalemenao rehetra ireny. Aoka re isika mba tsy hanana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Satria tadidio tsara fa ny olona madio am-po no ampanantenain'Andriamanitra ahita azy. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Mateo 5:5. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-po fahazamalaina faritomotrany andro izany. Hasinas Group. Any andro iray ianao dia nenina amizay anao tsy ahity tarainana ibaribary ao ireo ratsy nafenina ka hitranga tsy hoela ihany koa ireo fanahintainana. Any andro iray ianao dia nenina amizay anao tsy ahity tarainana ibaribary ao ireo ratsy nafenina ka hitranga tsy hoela ihany koa ireo fanahintainana. Andriamanitra tsy azona vazivazina fa ny atao ihany tsy maintsy valiana. Ataovy tsara mba mifankatiava fa sao dia ho tara lay mpisolovava. Manaova ny marina tandrimo nidiny fa sao tsy tafarina
tafarina AWR feon'ny fanantenandro iray ianao tsy hotazana ny tendrombohitrano antsona ianjera ny vatolampiko no antenainaona mana tsy volana minao ireny famba mievera any andro iray ianao tsy hotazana ny tendrombohitrano antsona ianjera ny vatolampiko no antenainaona mana tsy volana minao ireny famba mievera andriamanitra tsy azona vazivazina fa ny atao iany tsy maintsy valina ataony tsara mba mifankatiava fa sao ny hotara le mpisolovava manaovany marina fa sao tsy tafarana safidy andriamanitra tsy azona vazivazina fa ny atao iany tsy maintsy valina ataoviny tsara mba mifankatiava fa sao ny hotara le mpisolovava manaovany marina fa sao tsy tafarana safidy manaovany marina fa sao tsy tafarina manaovany marina fa sao tsy tafarina manaovany marina fa sao tsy tafarina asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana miaraba mpiaino rehetra manaraka ny onjam-peo ny feo fanantenana hiaraka eto indray sika atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao koa dia manasanao akafiany fiarahana mety samy manontany tena isika tany atokantrano tany hoe dia aizanao hita lehilahy livay na activateur omenanao anio ary ny fanamboarana azy dia nohy tsara ho tanteraka ny nofinofiko tantara no soratany zoanitra andrenesanao an'ny rila sy fanja ohatra nyitako erisika arzoro manana fiara maromaro ny ray ianao sinikizy mba hoentinareo mitsangatsangany ny anankiroa ataotsika fitateram-bokatra ary ny ray farany mba anazany zay indray dedesy ny nofinofy ahoana ka mbany zava-misy aloha resahana fa ho lasa tala amin'izany iny tianao fa ataovy ede ho lasa zava-misy tsy hoely zany raha matoty amin'ny komposta fitoandro a mahavokatra ane io komposta fitoandro io ry zorbe iany iakaiko fa mahavokatra ny komposta fitoandro fa tsy rogony sy ray gony moa ty zesika mba namboarinao ka vita tany 4 hektara io aminao ty ka manofy atoandro mihitsika efa itsika ny fanamboarana zezika komposta fitoandro ry zorbea inona indray ny olana fa manamboatra indray ire io anena zezika ray taonina aza no amboaritsika di vity dia aizany ahitanao lalovay maharaka an'izany ka ny lalovay iray litatra sy tapany ani ka mahavita zezika ray taonina zorbety
ngarabary mihitsy no nyteny an'izany ny fanamboarana lalovay sisa ny masotsika dia ho tateraka ny nofinofiko matory amin'izay ry dede fa azy ilozana manao ary zato ampandrina eo ary so dia efa no anynofy ary ianao tika miteniteny foana eto hoe ny lalovay ara tsy hainao akory ny manamboatra azy miteny an'izany tokoa ianao hitanao zany mba ho azo maraina ary zoro fa misy zavatra tena tsy maintsy alaiko ny maraina be mihitsy iany ary matory amin'izay raha izany ka fa inona indray dia ataony dede ny teny efa mijaikojaiko ataony goto mahamay mbola tsy naikena ihany no atao loka aviry mba hampio kely analan'ny rano nyty tsinainombo ty fa tsy azo atao mihoatra ny adiny telo aorinany nazahoana azy any izy ty tsy azoko fa atao loka ve izy io sa atao inony ranona tsinainombo indray ngano atao loka anamboarana lalovay ro zoro be tya ka ianao tsy manazava ka avy aingana ampio ahoa tonga dia angony avy hatrany ao anatin'ny retsy tavoangy plastika retsy ny rano tsinainomby azoko eto angeninao fa 4 litatra no ilaina amin'izany ry dede 5 litatra aloha ataoko amin'ity so kely 5 litatra ity raha izany ka amin'izay tonga dia ao ny fatra ilainaoko zay mihitsy no ilananao zorobea tonga dia ararao zay vitako angiakangeny ianao fa ty le hoe vonjovonjeny ohatrany tsinaika iny adiny telo orinany namonona ny ombo mihitsy zany raha azoko tsara ny teninao no ampiasana nyity tsinaika eny azonao tsara ary efa mangatsika kosa tiako fa inony ory dede ity ve apombo rokolao sy rano 10 litatra io nampangotrahany io zory dia mangatsika izy zao vo azo ampiasaina dia inona indray reto rano amin'ny tavoangy plastika reto ka ranompary re io be fanontaniana le retsy zory ka nareo tsy manazavako ny ranompary io fa mety koa na rano tsiramamy aza rehefa tsy misy ny ranompary dia ahoana indray ny fatranyity ka mitovy ihany zany na ranompary na rano tsiramamy samy 5 litatra ihany fa zao raha rano tsiramamy zany izy dia rano 5 litatra miampy siramamy 1 kilao dia azo ny rano siramamy zay ilaina siramamy 1 kilao no atao amin'ny rano 5 litatra zay zany ny rano siramamy ilaina zay mihitsy mazava ao aloha zory atambatra atao amin'ity koveta plastika ty reto fa raha zao hitako zao zany dia ny ranona tsinainombo 5 litatra miampy ranompary na rano tsiramamy 5 litatra ireo zany no atambatra amin'le ranona pombo efa mangatsika le 10 litatra nataonao anaty vilany io zay dia zay indrindra sorobea raha atao zany ny kiotikioty rangaty 20 litatra zany no fitambaran'ireko no eny zay ny fanamboarana ny lalovay zorobea tsotra ihany ko dia tsotra mihitsy fa le manintsika ora no mila rana tsara mba aomby tsara ny lalovay zay atao amin'le tsinaikena ny tena mahasarotra azy eny fa ao aloha saronana angena amin'ity sase plastika ty reto fangaro reto zory ao ary rovino zany vo azo ampiasaina rangaty ajanona 5 andro io dia azo ampiasaina amin'izay ka anaty tavoangy plastika no hitehirizana azy tandremony zorobe vela ilona 5 andro zany zay vo azo ampiasain'ireo izay indrindra reo ihany zany no atao dia vita ny aktivatera na le lalovay zorobe tya eno
afaka manamboatra zezika betsaka sika raha matoty afaka 5-10 andro ary lazaiko anao fa afaka mamokatra betsaka arak'izay tytsika ihany kio de ho tateraka le nofonofiko. Ieny eo ahy raha tsy lany bibikely ny vokatra. Misy vahaolana mandrakarivo zany Zorbea manamboatra ody biby ndray tsika. Ieny ariko ho tateraka neny nofonofony tebe. Ny zavatra ilaina zany a de rano tsy nainomby na taimboraka latsaky ny adiny 3 tao arinina aminona ny omby ka 5 litatra no ilaina amin'izany de apomby malemy 2 na 3 kilao ampangotrahana miaraka amin'ny rano 10 litatra. Miampy an'izay ny rano-pary 5 litatra. Raha tsisy rano-pary de rano-tsiramamy mety ihany koa ka rano 5 litatra afangaro amin'ny siramamy 2 kilao no azona ny rano-tsiramamy. Tsara marina fa tavoahangy plastika ny fitehirizana ny lalivay vita de ataovy ary ny fampiarana fatombotsoa anao zany. Misaotra anao nanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana zoanitra no nanomana sy nalotra izany anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika mandrapitafindray tompoko. Ray feo fanantenana téléphone 034 06 797 62. Groupe La Voix des Archanges.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Feo fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. bofaly miarahabanao ro lahy, bofaly mamopoka ambaravara ao hilera ity saotsindragnahary koa antrangonao atoa. Mialohan'ny handinitsika ny baiboly ary moaty handeha tsika hivavaka itseky. Nagnahary hagnaboagny nahary anay nagnomianay nyity fotoa toy koa iry heo handinihanay ny teninao hijignanay ny sitraponao vohao ny fonay vohao ny sainay ary meteza ry amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Nagnaranao Jesosy ro ngatako zao afaka zao. Amen. Apokalipsy toko faha 7 gn'andininy faha 4 sy gn'andininy faha 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra nanana filasan-tsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankovy ao anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahorana ry nagnahary izy volagna anjely voalohany ny teny voalohany volagniny de hoe matahora amin'ny obolana toko faha 10 andininy faha 7 ny fahatahorana Ndragnahary mahela velona fa la ietsy matahotra Ndragnahary hafohezigny fiainao mahela velo koa ny matahotra Ndragnahary. Misy raha miseho andagnitsagny lafa tsika matahotra Ndragnahary ngambony tany atoy de zao fitahia safononoky problemintsika eo ndra misy aza zakatsika vao fitahia fahasoava fa andagnitsagny misy raha hoy zao amin'ny Malakia toko faha 3 andininy faha 10 Malakia toko faha 3 andininy faha 10 ary tamin'izany zay rehetra natahotra an Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova ny haino ka nandre zany ary nisy boky nisorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka zany misy boky sorata ho an'igny olo anorata hoe iano nataho sahy zany hoe iano nitandrina ny didiko iano ro nataho sana hendry soa nankahala ny ratina androany le misy boky sorata tia agnatrehan-Ndragnahary mihitsy ro anoratany io. Ka izao la ia matahotra Ndragnahary la ia mitandrina ny didiny mankahala ny raha raty aby dia zao misy boky soratana andany sagny mirakitsy gn'agnarana hoe nitandrina ny didy olo raiky toy injara hitoy inahota toy. Laha jerenao ny Levitikosy 20 de zao fitahina siozona tahiandry Ndragnahary laha ohatsy ka mitandrina didy folo ozondry Ndragnahary laha ohatsy ka tsy tandremanao didy folo. Zay ny famitinana amin'ny Levitikosy 20 fa amin'ny Levitikosy 27 izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena. Voady zao ny rakitsy zao fanatitsy zao de amin'ny 7 tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha 7 any dia
misy fanatitra omen'olona tany olona hanagna biby fiompy amenan-dragnahary masina de masina an-dragnahary igny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valeran'ny raha toy zao ro beheva ao izao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy iza iraha igny amin'ny andinin'ny fahatelopolo ary ny ampahafolony vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sady any Jehova masina ho an Jehova zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy amina ozy zany any Jehova avy am Jehova io ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby ny hareanao ny varisonao ny am benefisinao ampahafolony benefisinao ampahafolony karamanao de zao any Jehova izany fotsy anao laha mimpolo tsika Malaki toko fahatelo roy Malaki toko fahatelo gn'andinin'ny fahafito misy resaky le bevata ao resaky la tena vata eto fanaovandragnahary amitsika olombelo ao Malaki toko fahatelo manomba amin'ny fahafito hatramin'ny andro ny razanareo nareo de fa niala tamin'ny liliko nareo tsy nitandrina andrany didiko zany nareo ka zao ndragnahary mikaiky hoe mipolia ngamiko mba himpolia aminareo koa raho ho Jehova de tsika olombelo mbo mamaly akory moa fomba himpolianay mamaly go ndragnahary handravan-dragnahary gn'olo handrava go va nareo de mbo mamaly tsika olombelo ino moa handravanay anao ino moa handrobanay anao zao ndragnahary mamaly ndragnahary bakeo amin'ny fahavalo tapany faray hoe amin'ny fahafolo karena sy foanatitra vokany andiny fahasivy voaozina amin'ozina ianareo refiranena rehetra zao antso amizay gnatao ndragnahary amin'ny andiny fahafolo hoe andesonareo ny fahafolo karena rehetra sy ho ao an-trano firaketako didy sy nitandreman'olombelo hatramin'izay zany niala tamin'ny didy nandika ny linan-dragnahary olombelo sy natahotsy an-dragnahary sy nagnampolo ny fanatra sy ny ampahafolony eo an-dragnahary nareo voaozy nareo lasa mampoly an'io ampolio ny ampahafolon'io nainay nareo sy nrazanareo liany tamin'ny razanareo tsy nitandra an'izay didy zay ka zao mimpoly amiko nareo de mba himpoly amireo laha nareo zany tsy mimpoly amiko amin'ny alalan'ny fiporofoanareo anazy ho porofo hoe tena mimpoly amiko nareo mifameranareo mpafolony sy fanatra tsy afaky himpoly aminareo aho ka io raha fitahia aminareo io de iozina ho anareo koa io ary sy hipetraka aminareo io miditsy amin'ny kiloadoky io miboaka amin'ny makarakara io ary hahazo drala ihandroany fe tsy ahary sy vola raiky tsy ahary sy tao raiky fe hanagnanao million maromaro ho voaozina io ary tsy hanahanagna sasika la ohatsy ka tsy hendry la ohatsy tsy magnaraky ny sitrapondragnahary la ohatsy mitandrina dindranahary la ohatsy tsy magnampoly io mpahafolo sy fanatitra io aloavy amindragnahary ampolio amindragnahary gnampahafolony ary manao fa fanatitra ka atao amina lahelo ka atao amin'ny fo hoe te homeko andragnahary aby zany ny ampahafolony karamako tsy raha hanao aby igny efa namoro drala efa namoro fahasalama efa namoro tanjaky ndragnahary aby nanao an'izao fa mba ho fiara miasany aminao de zao ampiliogny ampahafolony firy moa valerany tanjakinao karaha manao ataotsika mikaraha efa tsy hetsy riha le efa tsaly avao ny viliny fahasalamanao nahazo anao an'igny efa tsaly avao ny viliny fiaignanareo mianakavy eo vandy zay matahoran-dragnahary omeo voninahitsy laha tonga ny andro fitsarana ny agnaranao fa ho hita agnatin'ny boky io ho hita sa tsy ho hita laha tsy ho hita ao le mampamangy eo ty fiaignanao ndra nivavaky nanao kory fe tsy mitandrina neo didy io ozina kory ho azonao tsy natoko tamikely anao tsy ho tendrendragnahary mpanapaka ny be zao ary tsy ho tonga aminao mihitsy ty hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao tsy ho azonao zany satria fe ny agnaranao tsy hita agnatin'ny boky igny ao tsy natahotsy ndragnahary iha tsy nitandrina ny didiny iha tsy namerana ny ampahafolony sy ny fanatitra iha ka magnategna hahazo fiainana mandrakizay iha la tsy manao fanatitra sy mampolina ampahafolony pitoroteny toko faha 12 pitoroteny toko faha 12 ka ny andininy faha 13 sy faha 14 ary rehefa re zany rehetra izany de izao ny farany teny Andriamanitra ro atahoro ny didy ry rotandremo fa izany no tokony hataon'olona rehetra fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra na soa na raty ka izao rehefa re aby safandragnahary ny raha toroteny abiaby maro aby re zao de zao ndragnahary ro afaka ao ny liliny
ro tandremo didy folo ampolio ny fanatitra ampolio ny ampahafolony ro lahy miantoka amin'ny fitsarana miantoka ny fahatafavoaha ao amin'ny fitsarana anao io ndray tsy zay ndray nifikahe Jesosy anao avao hoe iaho namorona anao iaho nagnomenao aby io ampolio amiko ny ampahafolony ndray zay avao ny naboaky ny lily raha io ka antso aminao amin'ny toy androany toy hipolitsika amin'ny apokalipsy 7:10 andininy fahafito igny izao ny vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy hoe matahora Ndragnahary omeo voninahitsy fa tonga ny andro fitsarany. Ndragnahary ny hitahinao Ndragnahary hitantana ny fiaignanao ka manomboka amin'izao iha hagnampoli ny fanatitra hagnampoli ny ampahafolony hitandrina ny odidy faraika 12 ary ho vokatsy ty fiaignanao. Ndragnahary lahy hitahintsika iaby hivavakitsika. Ndragnahary namoro anay Ndragnahary nagnome anay raha iaby zao Ndragnahary nagnome anay ny rivotsy Ndragnahary nagnome anay ny sakafo iaby sy ny tanjaky iaby misaotra anao zahay nampitampoly inzany lesona zany mampahatiaro anay ndraiky ny lily tokony ho tandremanay Jesosy io vonoa ny helokonay laha ohatsy ka tsy nihevitsy ny agnaranao zahay fa nandeha araky ny sitraponay ary manomboka amin'izao dia hatahosanao zahay hihainy ny feonao zahay ary mba ho soratanao amin'ny boky ao an-danitra ny agnaranay ka lafa avy ny fitsarana dia ho hita ao agnaranay ery handovany ny fanjakana miaraka aminao koa izahay. Jesosy io amboary ary ny sainay amboary soa ny fonay ny agnaranao Jesosy no ngatako zany vaka izany. Amen. Antokopihira ny tanora adventiste soavy ny merina. Tompo ny fiainako ireko atrizao anao ny sitrakao sy otianao ka ny foko atolotro olapanao ka raisore ty oviantsaka ny otianao harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako. mitohiatrany ny ferahanao amin'ny radio adventiste maneran-tany a iresaka mahakasika amin'ny fahasalamana indray sika araka izany fikira famantarana izany koa dia manasanao hanohiatrany ny fahalianana. Aretina mielipatrana mahazo maro tokoa ny aretina diabeta. Ny famaritana tsotsotra ny lazan'ny dokotera azy teto moa dia hoe fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana. Raha horesahana misimisy kokoa ny mahakasika izay dia izao. Ny rà no mitondra ny otrikaina rehetra ilain'ny sela tsirairay ao amin'ny vatan'ny olombelona mba hahafahan'ny vatana manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy. Zao anefa ny loharanon-kery hanovozan'ny sela ny hery ilainy dia ny karazana siramamy ilay antsoina hoe glucose. Na dia ilaina hanovozan'ny sela ny hery ilainy aza
ny glukôzy kanefa be loatra dia mety hanimba ilay sela indray izany. Noho izany a ny vatana dia manana fomba mahatalanjona ahafahany mandanjalanja ny tahansiramamy ao amin'ny rà, ary amin'ny alalan'ilay antsoina hoe insuline no anaovan'ny vatana izany. Ny insuline moa dia singa vokarin'ny sela ao anatin'ny sarakaty. Rehefa tratry ny aretina diabeta ary ny olona iray. Ny aretina diabeta moa dia tsara ny manamarika fa aretina mitarazoka izy ity. Dia izao, tsy voalanjalanja araka ny tokony ho izy ny tahansiramamy entiny rà. Inona vokatr'izay? Na ny vatan'ny olona iray tsy mamokatra insuline araka ny tokony ho izy intsony, izay ilay antsoina hoe diabeta sokajy voalohany na type 1. Na ihany koa lasa manohitra ny asan'ny insuline ny vatana, izay midika hoe tsy voafehy araka ny tokony ho izy ny siramamy. Izay indray ilay atao hoe diabeta sokajy faharoa na type 2. No hazavain'ny dokotera Solofo George teto amin'ny fandaharana ihany koa fa misy karazana diabeta fahatelo dia izay mety forina ao amin'ny vehivavy mitondra voga, izay faritana fa tsy voan'ny diabeta akory ilay vehivavy fony izy tsy be voga. Matetika izy tia dia mitranga ao aorian'ny fahatelo volany mahabe voga. Nambaran'ny dokotera fa mety ho afaka ho azy ity diabety ao aorian'ny fiterahana, kanefa tsara dia tsara amin'ny manara-maso ny fahasalaman'ny vehivavy mitondra voga mandritra izany fotoana izany, satria mety hitarika trangan-javatra manahirana ho an'ilay reny sy ny zaza ao an-kibony ilay aretina diabeta, indrindra moa raha tafahoatra ny lanjan'ilay reny. Raha toa izany ka vondraka izy na ilay antsointsika hoe obèse. Zao mantsy, simbain'ilay siramamy antsoina hoe glukôzy izay betsaka ao anatin'ny rahany reny ny fiasan'ny sela izay mbola marefo ao amin'ilay zaza ao an-kibony. Zany dia miteraka ny fahafatesan'ireo sela eo amin'ilay zaza ka mampitombo ny tsy fahatomombanana ao amin'io zaza ao ateraka io. Ka noho izany re, aza tokinanga fa raha mitondra voga ny vehivavy dia tsara indrindra ny manara-maso ny toe-batana mba hahafahana mitsabo ara-potoana raha sanatrika mitranga ilay aretina diabeta. Matetika ny olona voan'ny diabeta dia mitombo izay tsy izy ny fivalanan-dranony. Makany amin'iny fivalanan-drano iny ny siramamy betsaka ao anatin'ny rà. Ka ny fitombon'ny fahaverezan-drano sy ny siramamy any amin'ny fivalanan-drano na ny amany izany dia mandrisika amin'ny fahatsapana etaeta ka mahatonga ny olona voan'ny diabeta izay fantatritsika tsara hisotro rano be dia be mba hanonerany ilay rano very tao aminy. Izay izany no antony mahatonga ny olona sady be fivalanan-drano no mery misotro rano raha toa ka voan'ny diabeta. Zava-mety mitranga ihany koa eo amin'ny olona voan'ny diabeta ny fihenan'ny vatana miendanja. Vokatr'izay dia mety hisy fahasimbana maharitra eo amin'ny ozatatitra na ny naira eo amin'ilay olona. Tahaka izany koa ny lalan-drà izay mety hiteraka areti-po, ilay antsoina hoe krizy kardiaka. Mety hitarika fahatapahan'ny lalan-drà any amin'ny ati-doha ihany koa, ary eo ny tsy fahafahan'ny voa manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy, na ilay antsoina hoe insuffisance rénale. Indraindray koa dia hita fa sarotim-pery ny olona voan'ny diabeta. Ny antony dia ny fahasimban'ireo lalan-drà izay natao tsy rambina, tsy nirarahiana no mety hiteraka fery manonitra izay vokatry ny fahafatesan'ireo tambatsela izay miseho eny amin'ny ratsambatan'ny olona tratry ny diabeta. Izay indresantsika teo izay no toe-javatra mety hitranga amin'ny olona voan'ny diabeta. Tsy natao ampitahorana izany, averina ihany
fa natao kosa mba hahafahanao mahafantatra ny toe-batanao ka hatonganao hitsabo ara-potoana fa tsy ho sanatria ho diso ariana loatra. Amaranana ny fiarahana ary dia mahafaly anay ny anolotra toro hevitra tsotra hanampy ianao amin'ny fitsaboany ity aretina diabeta ity, izay natolotra Ramatoa Rabe Manantsoholitiana Pampivelona sady mpanabe amina oniversite. Raha vao miandoha ny diabeta dia tsara ny mihinana ravina poara, atao tambavy zany, ka tahaka izao ny fanaovana azy. Ravina poara 20 isa ampangotrahana ao anaty rano 1 litatra. Ravina poara 20 isa ampangotrahana ao anaty rano 1 litatra. Dia iny no sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 7 andro. Raha vao metomboka zany ny aretina diabeta. Dia ravina poara 20 ampangotrahana anaty rano 1 litatra no sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 7 andro. Raha toa kosa ka efa ao aminao ilay diabeta efa elaela zany dia ireto misy zavatra azonao atao. Maka odi-tsaramaso 1 fehitanana, dia rano 1 litatra sy tapany. Ampangotrahana anatin'ny rano 1 litatra sy tapany ny odina tsaramaso voadio, dia sotroina maraina, atoandro, hariva ny ranony. Iny rano 1 litatra sy tapany izy sotroina maraina, atoandro, hariva, odina tsaramaso 1 fehitanana. Eo ihany koa ny haricot vert, poireau ary vodina tongolo maitso. Afaka mampiasa an'izay ihany koa ianao, haricot vert, poireau ary vodina tongolo maitso. Ahoana indray ny fikarakarana azy ity? Andrahoana miaraka ary tsy asiana sira, atao rony zany. Dia sotroina mandritra ny 10 andro, dia averina rehefa afaka 7 andro. Averina, andrahoana miaraka ny haricot vert, ny poireau, ny vodina tongolo maitso, atao rony, dia sotroina mandritra ny 10 andro ary averina rehefa afaka 7 andro. Aveo dia afaka manao fitiliana ianao fa ho hitanao fa mampidina ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana izay fomba faharoa izay. Afaka misafidy ny ravina pibasy ihany koa ianao. Ravina pibasy 7 ny diovina tsara, ampangotrahana anaty rano 1 litatra mandritra ny 10 minitra ny fampangotrahana azy ary avela hivadibadika tsara. Ravina pibasy 7 ampangotrahana anaty rano 1 litatra mandritra ny 10 minitra, avela hivadibadika tsara. Rehefa vita izay dia sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 3 andro. Sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 3 andro. Ny poireau ihany koa dia mety atao mahaleo tena. Tetehina ny poireau vitsivitsy, dia tetehina anaty rano 1 litatra ary atao rano fisotro iny ranona poireau iny. Tsy sarotra fa tena mora. Ny pastèque sy ny poara ihany koa dia tena voankazo anisan'ny mahasoa ny olona tratry ny aretina diabeta. Koa dia mamporisika anao hihinana pastèque na poara. Eo ihany koa ny haricot vert sy ny poireau, azo atao miaraka koa izy ireo, tsy voatery isy vodina tongolo maitso zany, fa afaka miaraka ihany koa ny poireau sy ny haricot vert. Andrahoana miaraka ny poireau tahony 5 sy ny haricot vert 9 ao anaty rano 1 litatra. Andrahoana miaraka ny poireau tahony 5
sy ny arikovera 8 ao anaty ranoray litatra dia avela angotraka tsara dia ny ranony iny a no atao rano fisotro mandritry ny tontolo andro. Izay indray a dia sotroina mandritry ny 5 andro. Hitanao fa ampidina ny tahansiramamy ao amin'ny vatanao ihany koa izany. Avery koa poireau, haricot vert andrahoana miaraka ao anaty rano 2 litatra dia avela angotraka atao rano fisotro mandritry ny tontolo andro dia sotroina mandritry ny 5 andro fa apidina ny tahansiramamy ao amin'ny vatana izay. Misy safidy 7 izany no azonao tanterahina raha tratry ny diabeta ianao. Tsy ahivoko anao izay a, ny hodina tsaramaso, ny haricot vert, poireau, vodina tongolo maitso andrahoana miaraka, ny ravina pibasy sy rano, ny poireau mahaleotena, ny pastèque sy ny poire, ny poireau sy ny haricot vert ary ny ravina poire. Andramo fa mahasoanao izany. Afaka misafidy ianao izay zavatra misy eo ampelantanana. Ny fanentananay dia izao, raha sanatria mitranga ny aretina diabeta dia manasanao ampiatra ny resaka noenona mba hahasoa ny fahasalamanao. Dia izay ary ny fanaovantsika veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana arena ny fahasalamako anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandrapitafa tompoko. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia mitoetrany ny fandraisantsika lesona, fandraisantsika ny afatra ampitain'Andriamanitra ho antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Izay voalaza amin'ny Isaia 5:1-7 no hojerentsika akaiky amin'ny ity anio ity. Mampita afatra amin'ny alalan'ny tononkira Andriamanitra. Misy fanoharana ataony ao anatin'izany. Dia andeha ho raisintsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriametanso. Izay voalaza amin'ny Isaia 5:1-7 no vakitsika ahitantsika an'izay. Isaia 5:1-7 ny amin'ny Israely tany mboloboko Jehova sy ny anjo azy. Eto izany dia hoarin'i Jehova amin'ny tany mboloboka izay azy manokana ny zanak'Israely. Ovakitsika, aoka ho hirany amin'ny malalako, dia hirany malalako ny amin'ny tany mbolobony, ny malalako nanana tany mboloboka tao akavoana lonaka, dia nasainy io ka ny esorony vato no voleny karazam-boloboka tsara, sady nanao tilikambo teo fovoany izy ary nandavaka famiazam-boloboka teo. Dia nanantena azy hamovoloboka tsara izy ka anjony namovolobo-dratsy. Noho izany riponina any Jerosalema sy ry lehilahy amin'ny Joda, masiny ianareo, tsarao aho sy ny tanymboloboko. Inona moa no mbola azo natao tamin'ny tanymboloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara, nahoana ny namoa voalobo-dratsy izy? Noho izany dia aoka ambarako anareo izay ataoko amin'ny tanymboloboko. Esoriko ny fefy tsilony ka dia ho levonina izy, ary arodako ny fefy vatony ka dia vohitsakitsaka izy.
ary ataoko simba de simba izy, tsy hoetezana ny sakely boalobiny ary tsy ho ivoina izy, fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo ary ho didiko ny raona tsy ampilatsaka ranonorana aminy. Fa nitaranak'Israely ny tany mboaloboko Jehova tompony maro, ary ny lehilahy amin'ny Joda ny volotiny dia nanantena fitsarana marina izy kanjo fantatsandra. Ny andro fahamarinana izy kanjo indro fitarainana. Raha mieritreritra itsika fa efa tamin'ny andro taloha tokoa zany, dia mihevitra venao fa tsy zava-misy amin'izao fotoana izao koa zany. Arak'izany dia natao atsika tokoa ny afatra nampitaina tamin'ny zanak'Israely fahiny. Any amin'ny farany fanoharana ry amin'ny 17 vo azavain'Andriamanitra tsara ny hevitra ilay fanoharana manontolo hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Dia mampiasa fanoharana izy hanampiana antsika handiny tena. Ahitantsika ny tena toerana misy antsika marina. Manokatra ny masontsika izy. Nampiasa n'izany fomba izany Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka ihany koa. Raha tsy tsaroany akory fa nanota izy ny zavatra tsy nentina ataony, dia hitantsika ny fomba nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany anankiray mba hahatonga saina, raha izay ny azo ilazana azy, hahatonga saina ny Davida ny amin'izay zavatra tsy nety nataony. Hitantsika ao amin'ny Samoela 2:12 ka ny 1:1 ka hatramin'ny 7:7 zany. Niny ibebahan'i Davida rehefa nanary ny mpaminany Natana izy ary nahafahany any Raba. Mahafinaritra ny fahendrena nentiny Natana mba hananarana any Davida, mba hahatonga azy atsapany tsy nety nataony. Dingy vakitsika ny ampahany ao amin'ny Samoela 2:12 andininy voalohany sy manaraka. Ary Jehova naniraka ny Natana hakao amin'ny Davida, dia tonga tao aminy izy nanao taminy hoe, nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ny iray malahelo. Ilay manan-karena nanana ondry amanosy sy ombetsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona na inona fa tsy zanak'ondry vavy kely ray monja, izay novidiny, ary nikolokoloiny tsara io, nitombo teo aminy sy ny zanany, fa tamin'ny any kelindra lehilahy no nihinanany, ary tamin'ny kapoakany no nisotroiny, sady notrotroiny teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry ny amanosiny sy ny ombiny no tsitsiny, ka tsy nangalany atao nahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy, fa ny zanak'ondry vavy n'ilay malahelo kosa ny nalainy dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa narian'izany fanoharana izany, narian'izany tantara izany Davida? Dia nirehitra mafy ny fahatezerany Davida tamin'izany olona izany, ka hoy izy tamin'ny Natana, raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty izay olona nanao an'izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatreny noho ny nanaovan'izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrany fo. Dia hoy Natana tamin'ny Davida eo amin'ny 7: ianao no izy. Zao lazain'i Jehova, Andriamanitry n'Israely, izaho nanositra anao ho mpanjakan'Israely, ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'i Saoly, ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefy mandrinao, ary nomeko anao koa ny firenen'Israely sy Joda, ary raha mbola tsy ampy ho anao zany dia nomeko bebe koa ianao. Ko nahoana ianao no nanamavo ny tenin'i Jehova ka nanao izay ratsy hoe masony? Urietita nasianao ny sabatra, ny vadiny nalainao vadinao. Eny, efa nivononao tamin'ny sabatra ny taranaka amoana izy. Noho izany dia tsy ala amin'ny taranaka ao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao. Dia raha toizantsika ny vaky teny dia nitarika an'i Davida ho amin'ny fibebahana sy ny fiakekeloka marina izany. Fanaon'Andriamanitra na ho an'ny vahoaka anankiray, na ho an'ny olona anankiray ny manao fananarana tahaka an'izany amin'ny alalan'ny ohatra. Mety mandefa mpananatra izy, olona takantsika ihany, fa ny tanjona kendreny dia izao, ny atonga antsika ho afaka mahafantatra ny tena toerana misy antsika, miaiky ny fahotana nataontsika, ary hiazakazaka eo aminy
mba hangataka famela-keloka sy fiovana fibebahana marina. Eto amin'ity Isaia 5:1-7 dia maneho ny fihetseham-pony manoloana ny olony Andriamanitra amin'ny fihtsonan'izany fanoaran'izany hoe ira-pitiavana. Ny toetra ny mahafitiavana azy ny fototry ny fifandraisany amin'izy ireo ary miandry ny fitiavan'ny zanany Andriamanitra ho setrin'izany. Tsy voaloboka nefa no azony fa voalobo-dratsy izay ny voalaza eto. Ary ny hoe voalobo-dratsy dia zavatra ratsy fofona izay ny dikany amin'ny teny Hebreo. Raha mbola tsy mety ho tonga saina isika, tsy mety ho tonga amin'ny fiekekeloka sy ny fibebahana mihitsy, dia manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba atserovantsika saina. Jereo ingeny voalaza eo amin'ny 4 amin'ny Isaia 5: inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Ka raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara nahoana ny namoa voalobo-dratsy izy? Izany hoe manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hahatonga antsika hiakeloka sy hibebaka, hiverina tanteraka, hiala tanteraka amin'ny faratsiana fanaontsika. Dia izao no lazainy eo amin'ny 5:5 noho izany dia aoka ambarako anareo izay ataoko amin'ny tany mboaloboko. Esoriko ny fefitsilony, ho levonina izy, arodako ny fefivatony, ho voahitsakitsaka izy, ataoko simba dia simba izy. Raha vao marika ao rehefa manota ianao dia tsy esoron'Andriamanitra aminao avy hatrany akory ny fiarovany ary tsy aringany avy hatrany koa ianao. Tsy tonga avy hatrany akory ny famaizana, fa manana faharetana izy, manana faharetana be lehibe izy, manao ny fomba rehetra atonga anao hibebaka. Tsy manidika izay rehetra mandany antsony izy, fa miantso hatrany raha mbola misy ny fanantenana ny anekena an'izany. Indraindray isika misafoka dia manao hoe tsia, za koa tsy mila tsony, za koa tsy hivavaka tsony, za rangaha tsy mila an'Andriamanitra tsony kanefa tsy mandray ampohan'izany Andriamanitra, satria fantany fa mbola adala isika ary voafitaky ny fahotana. Kanefa rehefa mikiry biby mihitsy sika tsy mety miova, dia raisiny amin'izay ny fepetra, mamela antsika hitoetra eo amin'ny lalana izay ny fidintsika izy. Amin'izay fotoan'izay dia ho tanteraka raha-baky teny eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mandaty tanteraka an'Andriamanitra, izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 manao hoe: izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Rehefa mikiry biby mandany antso alefa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina foana sika, dia lasa doto ny saintsika, izay natao hoe manota amin'ny fanahy masina, tsy mahalala ninenina intsony, ho tonga mitepoka tsy azo hiverenana intsony. Mampididoza ny fiodinana amin'i Kristy. Tsy misy azon'Andriamanitra atao intsony amin'izay fotoan'izay noho ny fanajany ny safidiny tsirairay malalaka. Saintsaino eto am-pamaranana ilay teny voalaza ao amin'ny Isaia 5:4. Inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboko? Inona ny mbola azo natao taminao teo amin'ny fiainanao ka tsy nataon'Andriamanitra mba hitondranao amin'ny fibebahana marina eo amin'ny fiainanao, araroto ny fotoam-pahasoavana, mbola ananan'Andriamanitra faharetana eo amin'ny fiainanao, sao diso oriana loatra. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.